selera na vovonana an'leo rajoelona fotoana izao hijoroany rehetra rivo-doza sena izao tamin'ny telora tany amin'ny 570 kilometatra andrefa ny morondava no nisy ny foibeny tatitry ny BNDRC olona valy namony ainy roapolo tsy tapopoka tapaka ihany koa ny lalana RN6 ary miotsaka ny tetezana PK 217 Manatitra ny araba tonga kilasy tongo vavy tonga sy indray atao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no anasananao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Ety ampiandohana dia misy ny filazana maika fanentanana manokana ho an'ireo mponina manodidina ny lemaka an'Antananarivo. Manoloana izao fahabetsahany rotsan-korana izao dia entany ny sika rehetra hitandrina noho izany mamonjea ireo toerana avo mba hisorohana amin'ny mety ho fiakaran'ny rano. Mialainy amin'ny faritra mety ampididoza mamonjea toby fialofana raha marefo ny toerana misy anao alaviry ny faritra mety hiotsaka fadio ny mampiasa lakana aza manakaikina mikasika ireny fitaovam-pamatsiana herinaratra ireny mba hisorohana ny loza amin'izao vanim-potoana ny amandona izao ary ao maso ny ankizy tsy ala lavitry ny ray aman-dreny mianova vao tsy tapaka aoka homela ohatrany isika mpiampiasa ny lalam-pirenena rehetra izay tsara fiomanana tsy ho tapohin'ny loza. Eo amin'ny vaovaon'ny politika 4 janoary 2024, 4 janoary 2024, 12 taona katroko androany ilay raha mainty nandrakotra ny lanitra Gasikara noho ny fandrobana fananan'olon-tsotra nataony mpanonga-panjakana Andry Rajoelina tamin'izany fotoana izany. 2024 isika izao mbola tsy mikatona ny fery ho an'ireo namelona vady aman-janaka saingy tsy maintsy tapaka noho ny etraketraky ny mpanonga-panjakana. Asin'Andriamalala Sitoky Ramarola. Ndrobana sy fandorana fananan'olon-tsotra sy fananan'olona iombonana ny mpitarika ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2024 Andry Rajoelina. Tetika nanakorotanana efa matipaika iny alatsinainy mainty izay nitranga tamin'ny 20 janoary 2024 iny. Nanomboka teo amin'ny haino amanjerim-panjakana teo anosy ny fandrobana sy fandorana nataondreo andehan'olona ny aradi tamin'ny Andry Rajoelina tetsy amin'ny lapan'ny fitsarana anosy. Ny nahagaga dia aingana dia aingana ny fandorana sy fandrobana fananan'olon-tsotra manerana an'Antananarivo ary ora vitsy taorian'izay dia nianaka manerana any Madagasikara io fandorana sy fandrobana io ary hita fa tetika efa nomanina matipaika meloa. Saika nidoran'ireo mpandroba firenena avokoa ireo trano fivarotana goavana izay nampiasa malagasy anetsiny ary anisany nokendrena manokana tamin'izany ny famotehana ny fananana ny filomarika ravalomanana toy ny Magrosy ny MBS. Hatramin'izao mbola tsy voakosoka ao am-pon'ireo mpiasa ny MBS ny etraketraka ireo mpandromba tamin'izany fotoana izany. Tamin'izany dia anomana hoe fandaharana tena tia zay niaraka amin'ny chef production efa voamana tao daholo ny installation rehetrarehetra efa nisy nitadidiko nisy efa couple anaky 3 tonga tao tamin'ny 7 sasany zay moa miditra maraina be tamin'izany fotoana izany dia ny tonga ihany le invité ireo zany dia nisy zany no baiko avy amin'ny chef hoe amodinareo mantsy le invité reo fa tsisy ny fandaharana fa atsononareo dia izay moa somary ohatrany gagagaga ihany satria mbola tsy naheno ininona mihitsy hoe mahakasika ny hoe zavatra mety hitranga fa nalefa reo invité reo zany nalefa rehefa nalefa reo nefa dia misy indray ny baiko hoe mody daholo koa mpiasa fa misy ny zavatra efa misehony amin'ny TVM CRNM hoe nisy teo amin'ny tamin'ny valo sasany teo raha tsy diso ahako dia mody daholo teo nefa dia sadaika satria hoe tsy misy mahazo mitondra ininona ankoatrany hoe ny akanjo sy ny ianao le hoe andeha hiasa dia miverina mody rehefa andeha hivoaka nefa zay dia efa nisy ny teny an-dalana nefa andian'olona somary maromaro ihany satria teo dia efa teny an-dalana zay dia efa naheno hoe mpiasa tamin'izany dia efa enjehana ny tenako moa zany tsy dia nanao sur terrain loatra tamin'izany efa mbola cadreur atao ampiasana ihany
Za moa tonga dia efa niantso koa ny zokiko tany an-trano hoe tonga aloha dia mody satria efa zareo tany zany efa nafantatra hoe misy zavatra ohatr'izao dia nody. Efa tao an-trano moa zany no natazana ny teo am-piasana mahita tamin'izany satria tazana eo aminay ny eo amin'ny fiasana ny MBS tamin'izany fotoana izany. Teo ny tenako dia anisan'ny tena somary tena natahotra sana satria taony ny famelomako ny vady aman-janako tamin'izany fotoana izany ary ny tao an-trano koa dia efa nalahelo daholo hoe aiza zany satria inona zavatra hitranga. Tao an-trano aho zany dia mivavaka hoe izay ny zavatra misy efa midonaka ny tao am-piasana tamin'izay fotoana izany ary ny ampitson'iny dia narary dia samy mifampiantsoantso moa izay afaka ny antso hoe aiza ny tonga ny an-trano ve ohatr'izao satria tao aorianan'izay efa nalaza be mihitsy hoe izay mpiasa rehetrarehetra tao amin'ny MBS dia anisany hoe nienjehana dia izay zany hoe zavatra hoe tena ary anisany tena nalahelo mihitsy satria fotoana hoe anisany mbo hoe ekaran'ny fari-piainako sy hoe tamin'izany fotoana zany nefa dia tena hatramin'izao zany za mahatsapa hoe nisy fiantraikany tamiko ilay zavatra nisy tamin'izany. Teo ny fitaintainana ny ainan'ireo mpiasa fa maro ihany koa ireo mpiasa ny babotrosa vokatry ny etraketraky ny sasany. Anaky valo teo nisy mpiasako tamin'izany anaky valo teo dia rehefa nisy an'iny tsisy émission ntsony zahay manana partenaire ny année partenariat anay octobre zany ohatra hoe octobre 2007 ou octobre 2008 dia tonga ny octobre dia mi-renouveler contrat ndreny partenaire pour 2008 à 2009 tamin'ny octobre 2008 zay efa nahazo partenariat BDB annuel dia misy ny 2 ans ny fanao reny moa manome avance zareo 50% amin'ny sponsoring dia 50% zarena par mois dia fa nisy partenaire telo fa nalasanay avance 50% pour année 2008-2009 dia azonay daholo ireo avance ireo dia nividy matériel io andao mba nova matériel raha matsikaritry nareo fa niovaovao foana ny plateau mavilitra tamin'ireny dia nanova matériel ny investir tonga tamiko moa 2009 dia tsisy télé misy ny partenaire zay ny comprendre tsara dia tena tsy nanako tabanay hisorana manokana izy tsy hoteniko eto ny anarany nisy ny partenaire anakiroa zany tena nanomboka teo zany tena hoe nofrasonay satria ny forcen zay amerim-bola zay nefa tsisy asa le mpiasa tsy azoko nyroana hoe aninona ary dia nanao arrangement nanao alamiable teny farany tsy netsony isan'andro harcèlement amin'ny huissier sous tribunal izao dia farany zay nindram-vola tamin'ny microcrédit tamin'ny microfinance azafady efa nindram-vola tamin'ny microfinance zay le amery anazy mbola mbola tsy nisy télé mbola ny crise mbola nisy dia teo andraiky mbola vo harcelé ny microfinance ndray isam-bolana dia tsy maintsy mindrana zany hatramin'izao ary za miteny aminareo satria fa tamin'ireny tsy afaka nandroaka amin'ny mpiasako mihitsy hoaizary izy dia tsy maintsy hita teo no anirana ny velona hatramin'izao miteny aminao fa mbola arahana ohatra hoe mbola le trosa tamin'izany satria nio andavana nio andavanareo fa nisy partenaire tena tsy nanaiky mihitsy hoe avereny fa nisy ny partenaire isorana manokana avanteny tsy fotinareo zany fa dia rehefa mahazo télé nareo dia mba miara-miasa indray zay moa ny tena novanay tamin'ny télé raha anakire tamin'ireny hoe tsy aka vola fa merenana le inona moa ionorena les prestations le name à compte mba tsy nitabataba fa nofiratsy hatramin'izao zany nitazoko le izy tamin'ity fotoana ity dia natao 26 janvier ny fiverana mafitra ny MBS mba hoe anatinonan'izay nofiratsy zay dia hoe andao tao 26 janvier zany mba zavatra tsara indray zany fa tsy nofiratsy tsony nokendrena ompitehana voalohany tamin'iny alatsinainy maintiny ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana Marc Ravalomanana tsy izay nefa ny zava-nisy fa mandrakitiny androany
dia mbola mitohy io fandrombana sy famotehana amin'ny endriny rehetra any Madagasikara io izay mbola ataony Andry Rajoelina sy ny ekipany hoy ny solomasom-bahoaka Fetra Ramzaf Milolona izay mpitarika ny antokotima teny anivon'ny Fokontany tamin'ny taona 2024 ka niara-ny fandrahonana ihany koa. Mpitarika tim izay teny amin'ny Fokontany nisy anay atao hoe Fokotim nampiororona ny takina vola amapolo ny tapitrisa maro fa ny tena anay moa tsy nanome fa na ifamono eto ara tsisy anome volanareo eto politika anao atao tsy fomba fanaovana politika zay raha nisy atao hoe lohamboto endrika tena mamoehatra fomba hanangalana fahefana dia ireny nataona Andriamatoa Rajoelina ireny ary mipirofo amin'izao fotoana izao izy tsy tafavoaka eo amin'ny fitantanana ny firenena satria ny tsotsoriny ho toy nyreny fanentanana olona zay marina mety naniry fiainana tsaratsara kokoa ve le izy efa nizotra anakany nefa araka ny tenin'ny président Ravalomany hoe tsy ny mahafinaritra aloha fa ny mahasoa zay nefa ny exploitendareo zay zavatra nararotiny zay zavatra hoe tsy mandeha le fiainany manao jadony mpanavakavaka zavatra tsy marina avokoa fa nisy zavatra tiany président Ravalomany napetraka fa tsy nahandry ny vahoaka satria nyrebirebe ny reto ekipa ny Andriamatoa Rajoelina reto mpanonga mpanjakana mpandroba mpamotika fananana iombonana mpamotika fananana olotsotra potika ny teny akorondrano potika ny teny beoririka ny ravana sy zay no nitaizana le vahoaka tsy mahagaga amin'izao fotoana izao raha izao ny zavatra iainantsika satria zay le tarazony ny ohatra ratsy nomeny io mbola tohizana izy mianaka fa niova kely fotsiny le fomba fanao zay le hoe fandrobana ny arem-pirenena fandrobana ny fananana iombonana fitiavatena ny nanjaka ampy zay ny famotehany Andry Rajoelina any Madagasikara ampy zay ny fanitsakitsahana ny malagasy tsy mandady arona resy tanteraka ny malagasy 14 taona taoriany ny fanonganam-panjakana izay nataony Andry Rajoelina tsy amela Andry Rajoelina amiravira any Madagasikara tahaka izao intsony ny antokotiko Madagasikara ka dia tsy misy anaiky andrano intsony todika amin'ny vahoaka malagasy tsy tokony hoekena intsony ny zavatra toy ireny tsy tokony hiverina eto amin'ny firenena intsony politika eo natao tokony hevitra no hiady fa tsy fomba mirefarefa amin'ny tany toy ireny no angalana fahefana avy eo manamary tena manilika any amin'ny hafa ny tsy fahaiza mitantana ny toetra ratsy ny lainga sy ny fitaka no entina manarotsarona ny tsy fahaizana mitantana an'le firenena ka samylaza izay tsy misy anaiky an'ireny intsony efa tonga saina ny vahoaka malagasy matoy izahay mahandro fifidianana amin'izao fotoana izao tsy tia merina intsony ny toy ireny raha zay eny nanana sainy ratsy toanareo amin'izao mamparefo anareo zao noho izao tsy fahatanterahany vina velirano hoe fampanantenana sy ny sisasisa tsy misy tanteraka raha izao zay no manao tony nataonareo ampazato ny reny nataonareo reny dia mampiongana anareo nefa izahay mandala le zay le hoe fandomiasa-pahefana ara-demokratika mety anivon'ny fanoherana sy ny tika Madagasikara dia mahandro fifidianana zay fa izao kosa fepetrapetraka nandefitra izay indray mandeha 2009 reny ny nataonareo nampiororonareo izay ny takina vola natao inana ambanana basy tonga 7 sorarivo manodikodina ny voka-pifidianana ianareo fa ny amin'ity kosa dia samylaza aminareo izahay fa tsy anaiky ho lembenana izahay tsy hoe akory ny fahanginanay midika faharesena fa fandeferana mba tsy isian'ny korotana tamin'ireny fotoana ireny fa raha mbola mamerina toy ireny ianareo dia samylaza aminareo izahay fa ho fahavalom-bahoaka sy fahavalom-pirenena ianareo ary tsy ho vita mora intsony samylaza aminareo mihitsy izahay efa nisy ny fifanarana politika nataony Andry Rajoelina sy ny Filomarika Ravalomanana ary ireo mpandraharaha voaroba ny amin'ny fanorenana ireo fananana very sy potika ka ny CFM na ny komity ny fampihavanana malagasy no iandraikitra izany nodiny Rajoelina fanina ary ny vadiany tahaka ny fanony io fifanarahana no sinavina io ka tsy mbola voaloha ny onitra ireo mpandraharaha 14 taona dia aoriana raha ho an'ny orinasa tikosy ny vondrona MBS manokana izao dia 10 miliara ariary mahery ny vola tokony alohan'ny fanjakana ho an'ireo orinasa ireo saingy tsy mety alohan'ny Andry Rajoelina mandrakity ny androany tsy ndromina amin'ny maso ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena sy ny fifidianana madio sy mangarara ary ekeny rehetra ho ny vovonana lera na leo Rajoelina ho any antoko AJVM mila hirosona ny latabatra boribory mba hisoroana ny savorivoro mitatitra izay vaovao izay afatra solondrabe sy Mathieu Princy olombofidy olombotendry lehibe anatoko politika firaisamonim-pirenena olom-pirenena ary fikambanana sy vovonana maro samihafa no mivondrona ao anatin'ny lera mahatsapa ny rehetra fa mandohalika ny tsirairay noho ny krizy ara-politika, sosialy sy ekonomika lalovan'ny firenena amin'izao.
tonga ny fotoana fijoroana sy fanoherana ny tsirariny miatra amin'ny isam-batan'olona amin'ny fampahatrana sy ny fandikan-dalàna isan-karazany. Nampara-pahefana aho sady fanitsakitsahana ny zon'olombelona sy zony malagasy, zony sy fanitsakitsahana ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena. Dia lera mba hitsehina amin'izay denonsena ny zavatra tsy mety, solomina amin'ny masony amin'izay ny zavatra tsy mety rehetra. Miaratsiny aminareo fa ny député le tokony maro teto fa noho ny sakasakana natao pression misy matahotra ny député, indrindra fa ny député IRD. Raha matahora sy tsindry ary fampiororona ireo mpitarika, tranga izay efa raiky tapisaka amin'izao fitondrana Rajoelina izao. Mila mijoro ary tsy mahazo mihemitra intsony ny rehetra satria efa mangozozo i Rajoelina sy ny ekipany. Olona anakiroa ihany ny eritreretinay mbaty zao zavatra zao satria raha ohatra ka tena zandary manao ny asa ny ara-dalàna ka raha misy zavatra reo prochaine aminay satria tsika reo dia lazaina fa anonga-panjakana ono fa fanjakana iny ny tia mivongana ao anatin'ny espasy mateo ty fanjakana malemy tsisy lanazy mihitsy zany raha ohatra ka tao anatin'ny espasy ty tsika nandeha anongana fanjakana fa efa malemy izy matahotra manitatra milaza zany zavatra zany na izany na tsy zany ary isika rehetra no ilaina amin'ny tolona zay atao tsy mihemitra isika. Taorian'ny fandefasana ny horonan-tsary maneho ny fitantanana tsy mahomby tarihan'ny Rajoelina dia nisy ny fanambarana ary fitakiana ho fanavotana ny firenena. Diovina ny tokotany mialohan'ny anatanterahana ny fifidianana isiany ny fifidianana ara-demokratika tokoa. Fipetra maro no takiana mba isiany izany. Fanomezana toerana an'ireo antoko politika eo anivon'ny seny. Fiarahana manaka-maso ny fanavozana ny disim-pifidianana. Fametrahana fepetra mazava ifehezana ny période pré-électorale sy ny pré-campagne. Famerana ny fampiasam-bola mandritra sy mialoha ny fampielezan-kevitra. Fanamafisana ny fanaraha-maso ny fotoam-pifidianana observation des élections. Ireto no kendrentsika amin'izany. Fahalalahana maneho hevitra izay tsy misy ankehitriny mba hisiany safidy matotra. Fitonin-tsaina tsy sembana ny fahasairanana ny savovona mba hisiany safidy malalaka. Fivelaran-tsaina tsy saromany tsindry mivantana na akolaka mba hisiany safidy ampiheverana. Safidy tsy vidim-bola na tambazana amin'ny fomba samihafa noho ny fahantrana ny ompapany. Lamina sy fepetra azo antoka sy ekeny rehetra eo amin'ny fampielezan-kevitra, lisy fifidianana madio sy fanatanterahana fifidianana marina hatramin'ny fanisan-dato sy ny fanangonana ny valim-pifidianana ary ny fitsarana amin'izany. Rafim-pifidianana madio tsy ananana aiary, mahatoky ary tena mahaleo tena lavitry ny mpiantrana-trano. Lera izao anamboarana amin'izany. Eto koa dia ambara mazava fa tsy ekena ny mety ho fanemorana ny fotoam-pifidianana. Na inona antony, indrindra raha miankina amin'ny lafiny teknika na ara-bola. Raha sanatrika izy zany dia tokony andraikitra feno ny mpitondra ankehitriny. Fiarovana ny firenena fa tsy fitadiavan-tseza, tsy azo heverina ny isiany tetezamita, ampy izay ny fampahoriana nomen'izao fitondrana izao ny vahoaka. Nanamafy ny antoko HVM fa ny firosonan-databatra boribory anitsiana lalam-pifidianana no anyvahaolana andaminana ny fifidianana ho tena demokratika tokoa. Zany mety nanaitra fitondram-panjakana hoe tsy afaka eno akory. Ngamo mahafinaritra antsika ireo olona ny kabarika ataon'ny fitondram-panjakana. Fa mieno antsika na fantatritsika fa andaigna indray ilay zalahy io. Ka manidina ny fitondram-panjakana tsy manana fanentrehetena mba hiaino mpiray tanindrazana aminy. Eny na dia mety manelingelina azy, manosoro azy, fa lazao ary
izy amin'ireny zavatra tsy mitranga eto amin'ny firenena. Be da be amin'izao fotoana izao ny etsika izay atao eny tongatra ny fiangonana ary hoe anara-maso ny fifidianana. Zao fotsiny nefa mba isotonana ny saitsika rehetrarehetra tompoka raha sitrakareo. Jereo ny lalàna mpifidianantsika. Fa dia lasa observateur, mpanao recommandation fotsiny ireny. Fa ho raisin'ny olona ireny fa tsy mitombona. Zay fotsiny ary dia fa ampy hipetrahana ambony latabatra mba hijerevana hoe ahoana kaya ny ampadio ny fifidianana. Ny antso ireo rehetra mbola matoritory na antoko politika, fikambanana sindika, solombavambahoaka tsy anavahana, ny rehetra mahatsapa fa tsy mandeha amin'izay lohan'ny intsony ny fitondrana tarehan'ny Rajoelina ity ny vovonana lera. Taorian'ny fisokafany tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity. Mila mijoro sy mandray ny andraikitra tandrifiazany rehetra. Ao anatin'izay antso izay atao izay ihany koa no anamafisana ho antsika vahoaka malagasy tsy vaky volo. Esory ny tahotra fa fotoana izany lera izany hitsanganantsika hanarenana ny firenena. Dia miandry antsika rehetra andray andraikitra mavitrika. Ampy izay, tena aoka izay, leo ny vahoaka. Tofoka tanteraka amin'ny fampandriana drisa sy fampanofinofisana. Izay ny teny verimberina nandritra ny fisokafan'ny vovonana lera tetsy Andorany fotsy androany. Manantena fiovam-piainana ny malagasy tsy vaky volo, miandrandra masoandro miposaka, anarina ny fiainany efa latsaka kanterena tanteraka amin'izao fotoana izao. Vaovao manodidina ny fifidianana izay ihany manana fahafahana sy fotoana anamarina ny anarany ao anaty lisy mpifidianana ireo voasoratra mialoha ny 30 janoary izao ho ny tompona andraikitra avy amin'ny firaisan-tamonam-pirenena mpanara-maso ny fifidianana safidy. Entana araka izany ny olom-pirenena rehetra hanantona ny fokontany. Avitra Solondrabe sy Mathieu Prince Atrany. Manjavozavo amin'ny mpanara-baovao ny mikasika ilay fanavaozana tanteraka ny lisy mpifidianana sy ny rezistra atao eto amin'ny firenena. Maivana ny fanazavana hoentin'ireo tompona andraikitra indrindra fa ny seni. Nilaza izy ireo fa mitoy ny fandraisana ny anaran'ireo olom-pirenena eny anivon'ny fokontany manomboka ny voalohany volana febroary aorian'ny fifaranan'ny feptaona anatanterana ny fanavaozana tanteraka ny lisy mpifidianana. Ny asan'ny CLR no tapitra fa ny fokontany dia manohy ny fanoratana anaran'ireo olom-pirenena. Nitondra fanazavana mikasika izay dingana tsara ho fantatra ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny safidy. Ny dingana voalohany le zareo nandehana amin'ny fokontany no mandehana amin'ny tokantrano dia misy ihany koa moa izany ny olom-pirenena mandehana amin'ny fokontany dia manangona ny anarana rehetrarehetra araka an'izay tratrany izy. Rehefa azo ny dingana voalohany iny dia manao an'ilay hoe traitement amin'izay zareo, izany hoe manangona n'ilay anarana rehetrarehetra, manala ny mety ho anarana miverimberina satria mbola mety misy koa izay na manitsy an'izay mety hoe mbola tokony ho ahitsy araka an'izay hitany zareo. Dia mandritra n'iny izany hoe iny izany atao eny anivon'ny centre informatique eny amin'ny district sy amin'ny national. Mandritra an'izay isika olom-pirenena mbola afaka manatona ihany any amin'ny fokontany. Fa ny isa nomeny iny izany amin'ny 31 janvier moa izany ny tena marina vao hivoaka ny tena isa farany. Iny isa iny aloha ny anaovan'ny zareo traitement aloha. Dia raha ohatra izany ianao misoratra 1er février na 2 février na hoe 15 février mbola tsy anatin'ilay traitement ianao izany. Satria aorian'ny traitement zareo anao impression indray dia miverina indray iny amin'ny fokontany. Dia eo tsika manamarina hoe ao ve ilay anarana dia tsy misy diso. Izay izany ilay dingana. Dia rehefa avy eo iny miala any amin'ny fokontany indray dia miverina any amin'ny zareo. Dia amin'izay fotoana izay indray izany ireo nisoratra taorian'ny 31 janvier izay vao ahita ny anarana. Fa tsy ahita ny anarana izany amin'ilay anarana miverina any amin'ny fokontany amin'ny volana mars raha ohatra ka tarany 31 janvier. Mila taitra isika olom-pirenena amin'ny fisoratana anarana eny anivon'ny fokontany mialohany 30 janoary izao. Ho mora ny manamarina ny anarana ao anatin'ny lisitra rehefa miverina eny anivon'ny fokontany ny lisitra nataon'ny seni amin'ny volana martsa. Any amin'ny volana juin izay izany no tapitra ilay fanaovana ny refonte. Fa ny azo adinitsika mbola misy indray koa ilay hoe rally any amin'ny volana desambra indray iny. Fa veriko indray mandeha raha voatara izany ianao 31 janvier izany hoe aorian'ny 31 janvier vao misoratra anarana dia tsy afaka manamarina ianao hoe voasoratra ve sa tsy. Izay izany ny tsara ho fantatritsika. Dia izay ilay mahatonga antsika hoe misorata anarana mialohan'ny 31 janvier. Ilay soso fotsiny izany no ampelantanan'ny olom-pirenena amin'izay fotoana izay raha misoratra anarana izy aorian'ny 31 janvier.
entanina trano ny olom-pirenena rehetra feno 12 taona mba hiazakazaka eny anivon'ny fokontany ny soratra anarana ao anatin'ilay fifidianana. Fotoan-dehibe hanovana ny toedra raha eto amin'ny firenena ny fandraisana anjara amin'ity fifidianana ho avy ity. Sahy ary mijoroa misorata anarana ho isan'ny mpifidy. Tsy afa-misaraka amin'ny malagasy intsony tontolon'ny nomerika mifandray amin'ny resaka politika nefa izy io ka nanaovan'ny akademisianina malagasy famelabelan-kevitra nampitondraina lohahevitra roa zava-dehibe tamin'izany tontolon'ny demokrasia sy ny nomerika ka antony nanaovana io famelabelan-kevitra io. Nanatrika izany Asin'Andriamalala sy Manu Randriamalala. Mila olona manana fahalalana avolenta fa tsy fahalalana amin'ny rehefarehefa amin'ny tany ny fanaovana politika hoy ny profesora Ranjeva Raymond androany nandritra ny famelabelan-kevitra nataony momba ny demokrasia sy ny nomerika tetsy amin'ny akademia malagasy Tsimbazaza. Raha ho an'ny fanaovana politika eto Madagasikara tena ambarany ary no mafisiny fa mila olona manana fahalalana ambony fa tsy mirehefarehefa amin'ny tany hoy ity profesora ity. Mila olona manana fahalalana avolenta. Raha tena fahalalana avolenta tsy mirehefarehefa ka ny fanaovana politika tsy mijanona hoe iza no lany iza no tsy lany tsisy antony iza lany eo na iza tsy lany eo satria zay ny lalana ho ale olona afaka ilaza amin'izay olona mifanatrika amintsika hoe zao no ilainay fa zao no ilainay. Rehefa tsy faly dia tsy faly kinarina avokoa to mila olona ary tsy resaka olona ray io zavatra io satria zany voankasoka eo daholo ny lafim-piainana rehetra. Ka zay mahatonga hoe raha mijery politika eto amintsika amin'izao fotoana zao dia tokony hanao fiatoana kely tsika satria tsy misitaka fa tsy mandinika fa midiny tena hoe aiza ho aiza ny misy ahy. Ary zay no atao hoe processus de guérison nationale. Misy zany efa natao zany satria resan'ny président atao izy raha nanotra hoe resaka vérité justice réconciliation tanzibana zay mitondrana tamin'ilay resaka tsy miterena io zao no atao rehefa ela amin'ny ela zavatra tsy nampozy ny olombelona no tafavoaka tao fa processus de guérison natao dia tena napetraka le izy mifanarahana fotsiny tamin'ny Mugabe sy tamin'ny premier ministre Tsvangirai Ndevo Regeni oka tsy ampony fandroana zay misy teto aminay ary tsy ampony fandroana zay misy teto aminay tanteraka zay satria tsy olona no mizizy hoe za manano marina fa ny anjarany tsiray dia mitondra ny fomba heverana hamanany raharaha ilany amin'ny eto fa rehefa midinika samy mifampijery tao dia natafavoaka alaolana zay. Mpanao politika maro ny tazana nanatrika ity famelabelan-kevitra androany ity. Ny politika dia natao ho an'ny olon-drehetra tsy hakanavaka ary tsy tokony olo eo manao politika ny malagasy saingy kosa mila mandray lesona teo amin'ny lafiny ara-pitantanana nataony mpitondra iray ahafahana mitsara azy amin'ny alalan'ny fifidianana. Ny ombana betsaka tamin'ny tamberina ny zavantrangana eny amin'ny 20 janoary 2022 izay namay ny fahitalavitra MBS ny fandarana miara-manonja androany. Tsy nisy fiovana tsara hita teto amin'ny firenena 17 taona zao vao maika azy Madagasikara mikorosy fahana no misy rehefa niverina tamin'ny fitondrana ny filohan'ny Tetezamita izay nitarika fanonganam-panjakana ny taona 2022. Ravo Razafimaina sy Manu Randriamalala. Tsy nitondra na inona ho an'i Madagasikara ankoatra ny fahavoazana goavana ara-toekarena ny fandoroana fananan'olona ny 20 janoary 2022 vao maika tsy tafarin'ny Madagasikara ny tombo ireo mpivarotra amoron-dalana noho ny tsy fisiana asa tampoka ary ny krizy taorian'ny fanonganam-panjakana. Mbola manarina izany ny taranaka malagasy ankehitriny indrindra fa mpitondra ny Tetezamita no mbola filohan'ny pirenena amin'izao. Ireo izy ireo
amin'ny akabeany ny akamarony dia mbola miaraka amin'ny filoam-pirenena ankehitriny. Ao no misy tale généraly anivon'ny présidence, ao ny lasa ministre ao anatin'izany gouvernementa izany, ao misy sénateur, ao misy olo-mavam-bahoaka, ao misy cabinet anivona ministera sy anivona présidence, misy tale samihafa, mbola miaraka ao izy menakavy auteur an'izany, mbola miaraka ao izy menakavy tamin'ny famitahana ny vahoaka teny amin'ny kianjany 13 ka resaka tamin'izany fotoanandrany de hoe hanafaka ireo mpianatra zay nosamborona ary notsaraina tao amin'ny tribonaly anosy. De rehefa nentina teo anosy navadika ho fandrobana lay fahatongavana teo lengaraina de modana metsodrano niala tetya amin'ny faritra Andavamamba tety mekotsodrana nareo fa ody de nitany zotra namonjy rehefa avy namotika ny tao anivony RN Mas TVM tamin'izany reo andehan'olona de nitany zotra andeha amotika ny foibe misy ny vondrona MBS nisy fahafatesana ankizy teto tamin'izay fotoanandro zay. Mitamberina ao an-tsainy akamaroan'ny olona ankehitriny ireo zava-bitany Flora Valomanana fony izy teo amin'ny fitondrana. Fankalana vokatry ny diabolisation natao tamin'ny Filoha Marc Ravalomanana. Lazaina fa tsy tian'ny olona avy any amin'ny faritra président Marc Ravalomanana mba handrangitana ny olona teto Antananarivo, mba handrangitana ny olona tany amin'ny faritany. Kanefa raha misy filoana vita lalana 207 kilometatra de Filoha Marc Ravalomanana ary fitiavana lehibe mihitsy zany fa tsy ohatran'le saritsary-pitiavana amin'izao fotoana izao zay namelalana mba ahafahany any amin'ny faritra rehetra mamokatra mivokatra na mpianajanaka tany amin'ny faritra ny Filoha Marc Ravalomanana ary tsy nisy fiangarana hoe ny taty Antananarivo renivohitra na azo kit scolaire tsaratsara ny tany amin'ny faritra ratsiratsy tsisy anjany fa nitovy daholo amanetsiny amatapitrisany kit scolaire tahaka zany ny kitapo ny zaraina ny famezana cantine scolaire nampitoviana ny sakafo tsara, sakafo ara-pahasalamana, sakafo mafana no mena ny cantine scolaire manerana Madagasikara. Nampitoviana ny fiofanana ho an'ny mpampianatra rehetra manerana Madagasikara. Fahasimbana tsy mbola tafarina hatramin'ny androany ny vokatry ny 20 janoary 2024 any fifidianana amin'ity taona ity ihany no ahafana mitondra fanovana. Matoa mahatiantoka ny firenena, matoa mitotongana ny firenena dia ilay fiarin'ny tsirairay ny vahoaka tsirairay ao anaty le hoitsika ny any aposy mihitsy, ny any ambilany mihitsy, na ny vilany idirany aza, na le vilany resahana raha tsy misy tsony, na le posy resahana rehefa goaka tanteraka. Zay no endrika anankiray farany zay tsotra entina mandalina ny fahatiantoka zay nateraka reny zavatra nitranga tamin'ny taona 2024 reny. Ka eto zay dia manantitra fotsiny ao anatin'ny maso sy fomba fijery tena mahitsy no ifampiresahantsika sy arahantsika mandinika ny hoavy manomboka zao. Ary zay no mahatonga ny antoko tiako Madagasikara mametraka fanamby ngeza be amin'ny fampiofanana ny tanora. Tsy hoe ampiofanana fotsiny amin'ny fanaovana politika, tsy hoe ampiofanana fotsiny amin'ny fiainana anaty atoko, fa ampiofanana amin'ny fiainana anaty fiarahamonina mihitsy. Ary reny tanora avy ao anatin'ny atoko reny no miparitaka. Efa hitatsika fa tena miparitaka isa-tokantrano amin'izao fotoana izao, manaraka ny dingana zay tokony arahana. Fa io averiko fa tsy vitana fihetseham-po fotsonitsony io, fa mila drafitra matipaika ary manaraka zay dingana tokony arahana rehetra andatritrarana ny tanjona, anarenana zay azo arenina. Tena tsy moramora manarina an'izany 14 taona 15 taona aty aoriana zany faniry isika rehetra zay manaraka fandarana fa misy dingana tsy maintsy arahanao ary mino sika fa rehefa samy matipaika zany dia tratra. Ankoatran'ny andinoara voaresaka tao anaty fandaharana miara-manonja ihany koa ny fahasimbany ireo lalan'ny pirenena izay tsy nasiana fanamboarana nandritra ny fotoana ela avantany tonga ny rivotoza saika tapaka avokoa ny lalan'ny pirenena mampitoy ny faritra rehetra. Pejy ny fampianarana nankatoavy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana omaly ilay drafy fampianarana vaovao. Anisan'ny fanovana hita ao anatin'izany ny faharetan'ny fampianarana. Izany hoe raha 5 taona dia lasa 10 taona ka mihitatra ny taom-pianarana eny amin'ny ambaratonga fototra. Tsy eo amin'ny kilasy faha5 na T5 intsony ny mpianatra no azo ny sertifika fa eo amin'ny kilasy faha9. Mihena ho 3 taona kosa indray ny fianarana eo amin'ny ambaratonga faharoa raha 4 taona amin'izao.
ny fiteny malagasy sy fiteny frantsay no fiteny entina mampianatra. Tsara ny manamarika fa tsy nisy olana ny fandaniana ity lalàna amin'ny fenindra-fampampianarana ity. Ateriny ny anteny mera rotonta solomavo mahoaka 13 amin'ny 20 tonga ny vory no nandany izany. Mbola baraingo kosa na tena hiatra na tsy toy ilay drafim-pampianarana teny amin'ny fitondrana teo aloha izay tsy nitohizina ny fanjakana ankehitriny. Lafim-baovao ahafatanteraka kosa indray volamena milanja ray faingo 10 kilao no saron'ny mpiasa ny faditseranana teny Ivato ny 20 janoary lasa teo. Teratany vahiny iray andray ny sidina Ethiopian Airlines no nahatratrariny ireo volamena ireo ankilany. Milaza ireo mpiasa ny faditseranana fa mbola maro ny olana sedran'izy ireo hampanatanterahana ny asany indrindra eo amin'ny lafiny ara-pitovana fanadihadiana eo amin'ny sariny Taiziniana. Teratany andianina iray andray ny sidina Ethiopian Airlines no tratra ny mpiasa ny faditseranana teny Ivato saika hanondrana volamena milanja ray faingo 10 kilao ny 20 janoary lasa teo. Fomba fiady vaovao no nampiasain'io teratany vahiny io. Natao tamina lamba ireo vovoka volamena ary nampiarana tamin'ny rano sy ny akora simika hafa. Ireo lamba miloko mainty sy volomboasary no nampiaya ireo mpiasa ny ladoany ka nahatonga azy ireo nanao ny fisavana sy ny fitsiriana. Fantatra taorian'izay fa volamena ireo miloko volomboasary ireo. Ankilan'izay, na eo aza niezaka sy ny fanatsarana entiny faditseranana, mbola misy hoy ireo mpiasa ny olana sedraina eo ampanatanteraina ny asa, indrindra eo amin'ny lafiny ara-pitovana ka tsy ahafahana manatratra ny tena tanjona. Ny anjara toerany faditseranana tompoko dia miantoka ny vola miditra eto amin'ny fampandehanana amin'ny firenena dia ny faharoa manarakaraka an'izay koa zany dia miaro ny harem-pirenena, miaro ny tsy hidirany tout ce qui est prohibé zany eto amin'ny firenetsika tahaka ny hoe ny drogue, ny arme. Ny olana mbola sedrainay sy mbola fanatsarana dia miezaka hatrany izahay manatsaratsara kokoa noho ny teo aloha fa nefany amin'ny lafiny materialy dia tsy miankina aminay fa miankina amin'ny fanjakana. Ny vola fampitaovana andray ho fanatsarana izay mbola eritreretinay ho atao. Ohatra zao hoe mbola miezaka izahay mbola manampy ny scanner satria ny tanjona anay ankehitriny dia manao 100% scanning araka ny efa teneniny tale général ombenimbeny sy niezaka atao ato anatin'ny faditseranana. Nankalazaina androany moa ny andro maneran-tany ho an'ny faditseranana. Ho antsika eto Madagasikara, nisy ny varavarana misokatra no karakaray ny faditseranana malagasy atetsy Antaninarenina androany ho fanamariana izany. Fampahafantarana sy torolalana ho an'ny rehetra no tanjona eo amin'izay tontolo ny faditseranana izay. Tsy tokony hiena mihitsy ny karama farany ambany mialina sy roetsy ariary efa napetraky ny ministera tamin'ny volana septambra 2022 ny randrana sindikaly. Fandikan-dalàna tsotro izao izany ary tokony tsanaiky izany ny filan-kevim-pirenena momba ny asa na ny Conseil national de travail raha tena mitsinjo marina ny mpiasa malagasy ho ny fanazavana. Zavandria Mahifasy, Taiziniana. Tsy tokony sy andingana sy anova iny didim-panjakana efa navoaka ny ministera momba ny karama farany ambany ho 5 alina sy 2 hetsy ariary tamin'ny taona 2022 iny hony avy amin'ny randrana sindikaly. Raha nitapaka ireo vondrony mpampiasa sy ny mpandraraha malagasy atony ny ZEM sy ny CTM ary ny fivimpamamantsy dia tsy voatazona io karama farany ambany navoaka ny ministera tamin'ny septambra 2022 fa nidina ho 7 arivo sy 3 alina sy 2 hetsy ariary. Fandikan-dalàna izany ary tsy niarahany dinika taminay sendikan'ny mpiasa ho ny randrana sindikaly. Vorovorotany mantsy zany ny ZEM, ny fivimpamasy, ny CTM nanonona n'iny le hoe 238 000 ariary iny midina re zany ny karama e. Zany hoe lasa zareo mpiasa sy ny mpampiasa ndray zany no mampidina ny karama zay tsy azo ekena. Ary zay ny tsara ampasahivina kely ho ampijery fa tamin'ny nanaovana n'iny 250 000 ariary iny dia tsy nipitaty amin'ny mpiasa zany tsisy telo totany vory tamin'iny fa ny mpampiasa ny ZEM sy ny fivimpamany falifaly be le hoe natsony presidente eny avy loha dia nipintapinta nandena keny nanantena hoe ilay 217 000 ariary satria izay le tapaka tany amin'ny CNT hoe izay notonon'ny president hay zany niakatra 250 000 ariary zany hoe ho antsika mijery zany zao dia ny zavatra misy dia hoe kendany vomangana sesiky ny tanany zany ny mpampiasa amin'izao fotoana izao
izy nanapaka an'io tena anaiky tamin'ny président hoe 250 000 ariary dia ho anay zany a tsy azo ekeny zany 238 000 ariary teneniny zareo zany satria mandika ny andininy fa 120 amin'ny fehezan-dalàna mandika lalàna zany zareo. Ny filan-kevim-pirenena momba ny asa ihany no tompo-teny farany amin'ny karama farany ambany io satria izy no rafitra manara-dalàna. Sosikevitra ihany ny an'ny mpiasa sy ny mpampiasa ho ny fanazavana ka iteo raha tena mitsinjo marina ny mpiasa malagasy ny CNT na ny Conseil national du travail. Dia ho hitantsika eo zany hoe inona ny tena hijery ny mpiasa malagasy ve ny Conseil national de travail anaiky an'izany hoe 250 000 ariary ho ahena 238 000 ariary tsy azo ekeny zany naraka lalàna fa ny anay randrana syndikaly dia hoe 250 000 ariary io no lalàna. Ny CNT zany ny organisme ara-dalàna dia ho hitantsika eo zany tokony atolotry ministèran'ny asa zany sosikevitry ny randrana syndikaly dia sosikevitry ny ZEM sy ny CTM sy ny fivibana zany hoe le 250 000 ariary sy le 238 000 ariary zany tokony atolotro amin'ny CNT dia manapaka ny CNT rehefa avy eo satria zay ny tokony isy zay ny CNT ihany no institution ara-dalàna fa reto mbola samy manohy sosikevitra daholo ny rehetra. Tranga mbola tsy fahita teto amintsika sy manira-tany raha teo izany karama midina izany. Iaraha malala ny fiakaran'ny vitim-piainana eto Madagasikara ka tokony andinika tsara ny ministera sy ny mpampiasa ho ihany ny randrana sindikaly. Vaovao ny toetry ny andro kosa indray araka ny vinavina ny sampana-pamantatra ny mety ho toetry ny andro tokony ho tamin'ny 3 ora tolakandro teo dia tany amin'ny 7 kilometatra andrefa ny morondava no nisy ny foibe ny Chenezo ny ena ho 10 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy ary arahina tafitra manodidina 10 kilometatra isan'ora manakaiky ny foibeny ny kisaka miadana ny anatsimo andrefa nisy ka mafaka 7 kilometatra isan'ora vinavinaina ivoatra any amin'ny mahery ny 10 kilometatra miala ny morontsiraka izy ato anatin'ny 2 andro manaraka noho izany dia mety ho voakasiky ny tafiotra manodidina ny 10 hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora hatramin'ny 2 distrika amin'ny morontsiraka Menabe sy Atsimo andrefana androany. Mbola mitoetra ny filazana loza manambana amin'ny loko mavo ho an'ireto distrika manaraka ireto Belotsirbina, Morondava, Manja, Morombe, Toliara voalohany sy faharoa. Mbola itony Rotsankorana hatratra 70 ka hatramin'ny 20 milimetatra ao anatin'ny 420 ora izany. Hatramin'ny Rampitso any Melaky, Menabe, Boendy, Atsimo Atsinanana, Analalava sy Antsohi. Noho izany dia manakery hatrany fampitandremana amin'ny fahabetsahany Rotsankorana. Entanany mpampiasa ranomasina amin'ny morontsiraka avaratra Andrefana, Atsimo Andrefana, Atsimo ary eo anelanela ny farafangana sy Tolany ary mba tsy handriky satria mbola ikorontana ny toetry ny andro. Fa vokatra izay andro ratsy izay dia tapaka ny lalam-pirenena faheniny eo anelanela ny Port Berger sy Antsohi ary niotsaka ny tetezany amin'ny PK 217+100. Ankoatra izay entanina hatrany rehetra homelo amin'ny mety ho fiakaran'ny rano sy fiotsahan'ny tany tampoka. Hitandrina ihany koa ny mpamily famalama ny lalana. Manodidina izay vokatry ny andro ratsy izay nahazo filazana loza amin'ny tatao miloko mena ho anam-pitatafika araka ny filazana fandehanan'ny renirano eto amin'ny lemaka Antananarivo navoaka ny apipandro any tokony tamin'ny 9 ora maraina. Ny laozana ny refy 2.10 metatra refy tokony izy 3.10 metatra izao ny refy fanairana loza amin'ny tatao mena eo am-pitatafika. Na izany aza everina hidina ny rano ato anatin'ny 12 ora manaraka. Naray filazana loza manambana amin'ny loko mavo kosa ho an'ny lemaka Antananarivo izay lalovan'ny renirano Sisongy toy ny Antsiafa, Antsadita, Bongatsara, Antanetikely, Ambohijoky, Alatsinainambazaha, Ampahitrosy, Soalandy, Ampanefy, Soavina, Anosato Andrefana, Ampitatafika, Ambavady Tokana, Fenoarivo, Itaosy, Ambotromanjaka, Fiadanana ary Ampangabe. Fa toy izao kosa indray ary ny tatitry ny takaitra navelan'ny rivodoza Chenezo avy amin'ny BNGRC olona 8 namonyaingy 20 no mbola tsy tapopoka 777 sy 4 an-trabona tamina faritra 13 302 alina no efa nafindra toerana. Ny faritra Boinsaina Lanjorofo no tena nahitana fasimbana betsaka manodidina ny 420 ny trano fianarana potika tamina faritra 120. Mbola betsaka amin'ny ala ihany koa no tapaka noho ny fiotsan-tany na fiakaran'ny rano tetezana tapaka. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena vokatry ny famaroany ireo olona mifindra-monina nandray fepetra andefa ireo tsy manana taratasy ara-dalàna any amin'ny fireneny avy any Eropa ny any Frantsa nefa tafakatra hatramin'ny 1.300 nisan'ireo olona nangataka hifindra-monina ho an'ny taona 2022 Ravazafy Mahena sy Mano Randriamalala. Ny voromaika tany Stockholm androany ireo ministra Europeanina amin'ny sahany aty tany
nandiniky ny fomba andefasiny ireo mpifindra-monina tsy manana taratasy ara-dalàna any fireneny avy. Ajanona ihany koa ny fanomezana vizana ny fahafana amin'izany ao amina firenena iray. Voakasika izany ihany koa ireo olona mifindra-monina avy amin'ny firenena tsy azo ifampiarahana. Ho an'ny Frantsa manokana, mahery ny 7 alina sy 1 hetsy isa ny atota taratasy fangatahana fifindra-monina ho an'ny taona 2024 izay efa manakaiky ny isa tamin'ny taona 2024. 1,3 ny fiakarana raha oharina tamin'ny taona 1,20. Tamin'ireo 4,3 alina ny olona tsy manana taratasy ara-dalàna izay niakatra 9 isan-jato. Noho ny ady sy ny fahantrana nefa mitomba hatrany tany olona mifindra-monina manerana izao tontolo izao. Marobe ireo firenena no tsy mety mandray azy ireny intsony no ireo olona be loatra ary tsy afaka raisina ny tanàna. Ety ampamaranana misy ny fanentanana manokana ho an'ireo mponina manodidina ny lemaka Antananarivo. Manoloana izao fahabetsahany rotsan-korana izao entanana ny rehetra hitandrina manoloanjany. Mamonjy ireo toerana avo mba hisoroana amin'ny mety ho fiakaran'ny rano. Miala eny amin'ny faritra mety ampidodoza. Mamonjy toby fialofana ramarefo ny toerana misy anao. Alaviry ny faritra mety hiotsaka. Fadio ny mampiasa lakana. Aza manaikina mikisaka ny amikasika ireny fitaovam-pamatsiana herinaratra ireny mba hisoroana ny loza amin'izao vanim-potoana ny amandona izao. Ary ao maso ny ankizy tsy hiala lavitry ny ray aman-dreny mianova vao tsy tapaka. Aoka omelo hatrany isika mpampiasa ny lalam-pirenena rehetra izay tsara fiomanana tsy ho tapohin'ny loza. Tapitrany fampalalam-baovao tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka fiainao nanaraka izany hatramin'ny farany. Varahinao ariny izao fampalalam-baovao izao ny fandarana ahoana marina Global News ary ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe le jour du drapeau. Ny tena kokoa sa mametraka ny mandrapitafa ao amin'ny rampitsindray tomboky lasy tomboky vavy.